amin'ny mpamafy ny miditra amin'ny tokantraninao androany dia fiadana amin'ny tompo aloha aminao sy ny angonanao. Ny mpamafy moa dia antoko-pihira ny sampana fifoazana eto amin'ny Efitsikema sy Jerosalema vaovao sy Nordavaritany akalana ny Voatsinana. Raha fitokoa ny fonay izaranao ny fitagnan'Andriamanitra izay efa niraisinay amin'ny alalan'ny teraky-tsary voalohany ity. Ny teraky-tsary ity izay tsy avy amin'ny herinay na ny tanjakay fa avy amin'Andriamanitra irery ihany izay tompo ny zavatra rehetra dia ho azy irery ihany ilay voninahitra mandrakizay. Izay mpamafy miteny aminao androany fa amin'izay teny antsika izao tsy misy vahaolana fa tsy ny manompo an'Andriamanitra sy ny mitory ny teny azy. Izany ny taomana ianao. Tsaro fa tianao Jesoa ary niandrasany aminao dia ianao andray azy andray miteny izy anefa koa mizara sy mafy amin'ny hafa. Dia mba hireza azy engany ianao ka ny mpamafy taovana ity mitondra voka-tsoa sy fahasoavana ho amin'ny fiainanao sy ny antonanao anie teraky-tsary voalohany ity. Mampitombo ny fononao, mampitombo ny fitiavanao sy ny faharesen-dahatra ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary dia mivavaka ho anao mandrakarivo izay. Amen.